dia falmiarabantsika rehetra indray itenako amin'tian'io teo anatin'izao fandarana izao ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra. Miarabanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saina. Manatra fiarabana finaritra anareo tsere avokoa ny tenako amin'tian'io ity dia isika mpijery ajaina amin'ity fotoana izay rahantsika ity indray amin'ity fotoana mahafinaritra ity reveron Andrianarivo miaraka aminao anatin'izao fandarana izao ihany koa. Manana fotoana tena lehibe sady miavaka isika izay mandritra n'ity ray volana May ity. Rehefa talata, larobia, alakamisy amin'ny 5 ora sasany arivo etsy amin'ny fiangonana Saina eo amin'ny Rex. Ny Tanjombato indray fiangonana Saina dia rehefa talata, larobia sy ny zoma. Ny talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany, ny larobia kosa dia amin'ny 2 ora sasany. Io fotoana io dia manana loha hevitra lehibe izay nitsoahana vao ampitsara toko 720 andiny 20 manao hoe AVELAO ADIDIKO izay rehetra ilainao. Eny Bishop araka izay teneninao izay moa dia manana fotoana tena lehibe sady miavaka isika ao anatin'ity volana mety izay tiana no manamarika fa misokatra ho antsika tsirairay avy io fotoana io. Izany hoe tsy fotoana natokana ho an'ny olona ao anatin'ny fiangonana fotsiny io fa misokatra antsika izay mangetaheta ho avy ao anatin'io fotoana io. Ny zavatra mahafinaritra moa Bishop raha ohatra antsika nanomboka satria efa nanomboka tamin'ny herinandro lasa ny fotoana izay ny raha antsika atao anatin'izay loha hevitra lehibe izay dia anisany tena mahafinaritra be tao anaty lisy dia vao nanomboka tsika dia arak'ilay teny moa izany izay efa namporisiantsika sy nanentintsika nanentana nampijery dia isaky fotoana dia misy zavatra tena hoe manamarika azy ka betsaka ny olona tonga nanatrika an'ilay fotoana ny andro voalohany fotsiny ihany dia efa nisy karazana témoignage na kasika Andriamanitra izay mivantana sy metraka avy hatrany amin'ny fiainan'ny olona. Tsy hamerina ilay toroteny eto angamba izahay satria lava dia lava ny zavatra andresahana fa raha tsorina dia hoe ny talata voalohany tsika dia nivavaka ary nampita ny herin'Andriamanitra na niositra ny fanamasina tamin'ny olona dia nanositra ny olona tsirairay avy rehetra izay nanatrika ny fotoana na iza na izy dia samy nandray kasika avy amin'ny tompo avokoa. Ary vokatr'izay dia betsaka ny olona nahita fiovana. Misy olona zao ohatra hoe ny volany tany aman'olona efa ela be izay be da be tamin'olona maro niara-nisy nanatitra daholo iny ampitso maraina iny. Tsy hoe olona ray fotsiny fa nisy anankiray koa. Misy olona indray ohatra ny hoe manana tsena lehibe anankiray miaraka amin'ny entana rehetra tao anatiny tonga dia nomen'ilay olona hoe ty hoentinao tantananao. Dia misy tahaka n'izany koa ohatra ny hoe mivady izay iriny mba tena hoe hiverina irehatra ho an'ny tompo iova dia ny vavahany koa rehefa avy nandray ositra izy dia ny zavatra ny tranga niova koa raha lehilahy. Be da be izany ny fahagagana ny tranga tao anatin'ilay fotoana. Ny zavatra mahafinaritra ilay izy moa dia ny karazana mihitsy ny témoignage ny tranga. Angamba ny olona mety mijery fa angamba moa resy karabola foana izy ity fa araka ny teninao teo Bishop dia nisy tahaka izany raha matoa zao tsaroako teto izay ohatran'ny hoe manana vadina mahirana izay ohatran'ny hoe sady misotro toaka ilay rangahy sy manahirana ilay rangahy fa tanatin'ilay fotoana izay ny rahantsika iny dia nikasihan'Andriamanitra ilay rangahy dia afaka niova. Maro koa loatra ilay olona ilay tenenao teo isandray zao ohatran'ny hoe lehilahy izay voafatotra kanefa nisy karazana fanafana na délivrance izay nataon'Andriamanitra anazy. Zava-dehibe dia zava-dehibe ny zavatra resahantsika ary marobe dia marobe ny olona izay tonga sady mandray fiovana ao anatin'ilay izy. Izy moa tsy resaka arabola fotsiny arak'izay fa nefa koa nefa be da be koa mandray fahagagana arabola na misy koa ny olona nefa izay mahita fiovana eny amin'ny zanany, misy mahita fiovana amin'ny ray aman-dreniny, misy amin'ny fahasalamany. Vao herinandro fotsiny izay nanomboany efa tena zavatra be da be no nitranga tamin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Ka eto izay dia tianasantsika rehetrarehetra ho avy indray amin'ny satria mandritra ny ray volana May izy ity. Araka ny efa tenenay foana dia hoe tsy misy fotoam-bavaka hatrehanao ka tsisy fanehoana ny herin'Andriamanitra. Izany hoe afaka tena hidemontrena aminao mihitsy hoe tsy miova Jesosy, tena mbola velona ary miasa izy. Ny fotoana rehetra tsirairay izay hatrehanao na talata na larobia na alakamisy. Misy koa moa ny fotoam-bavaka rehefa alatsinainy ao amin'ny Rex fitiny tonga dia fotoana na vavaka ranoray fotsiny tsisy resaka lavabe fa hira fiderana anankiroa ihany tonga dia vavaka hatramin'ny farany. Ho anareo izay sahirana amin'ny resaka vavaka na te hivavaka misimisy na te hoe tena hoe tena nara-po amin'izay atao hoe vavaka ary te ahitany hoe fetraka an'izany vavaka izany dia rehefa alatsinainy amin'ny 5 sasany ariva ao amin'ny Rex izany. Fa ny fotoana indray rehefa talata robilaka misynay dia ity loha hevitra ity hoe aoka ho adidiko izay rehetra ilainao.
marina loatra bishop ary marina loatra aloha hevitra hoe Andriamanitra tena mamela antsika andraidraikitra fiainantsika tsirairay avy ary zay fanasana zay moa dia alefa amintsika mpijery-tsaina amin'ity an'io ity mba ahafahantsika tsirairay avy manana anjara mikasika Andriamanitra amin'ny fiainantsika satria tena marina loatra io aloha hevitra io bishop tena mikarakara tsika Andriamanitra rehefa tena vonintsika hamelan'Andriamanitra hidratsehatra eo amin'ny fiainantsika zany. Isan'ny zavatra izay niresahana atao anatin'ny fotoana io jatidiko kely dia mikasika ny toe-tsain'ny olona izay mahatonga anazy voahidy ao anatin'ny olana amataona maro. Ny fizy milaza fa mila fagagana, mila fanasitranana, mila fiovana. Tsy le fagagana tsisy na le fanasitranana le zavatra diadavany tsy misy. Fa ny toe-tsaina izay anatin'ny olona fitehirizana ratra alahelo sy namany no lasa manidy azy dia lasa mahatonga azy mametsiny manodidina foana nefa tsy mahatonga fiovana ho an'ny fiainana. Zavatra anankiray faharoa niresahana ilay dia mikasika ny amin'ny herin'ny fahasoavana sy ny tenim-pahasoavana. Ary ny alakamisy farany teo dia mbola niresaka mikasika izay osotry ny fanamasina izay. Ny antony tenenako anao an'izany dia hoe amin'ny fitombavaka rehetra tena misy zavatra vaovao foana resahana ary azo porofona ny zavatra izay toriana aminao afaka hitan'ny olona ny vokatra avy amin'ilay izy. Mahafinaritra be bishop zao isan'ny nanampy be ny olona ohatra ny ao anatin'ilay izy hoe satria ny olona manko mieritreritra hoe zavatra iray mety mitranga fotsiny angambany hoe fagagana iray ohatry izany fa ny anisan'indray ohatra ianao ny teny teo hoe miresaka an'ilay hoe fahatongavan-tsaina izay anisan'indray zava-dehibe satria eo mibetsaka ohatra ilay tenena tao mahazo mpino maro mihitsy aza indraindray hoe mila fagagana misy koa tena mino mihitsy fa misy fagagana fa satria ela koa tsy mety mahita ny fagagana dia indraindray manakina ny olona mahazo fagagana indraindray sasany ary eo niteboka satria le fahatongavan-tsaina le hoe miainga avy amin'ny ten'Andriamanitra sy ny famezan'Andriamanitra moa zany fahasoavana ny olona mba ahafahan'ny olona mahita fiovana amin'izay satria raha an'izay moa tsika ilay hoe misy an'ilay lehilahy tao amin'ny jaonao izay voalazan'ny soratra masina efa ela loatra teo aminatin'ny toerana anankiray izay efa 7-30 taona ary mety misy olona koa angao mety ohatra izany hoe adino anatin'ny toerana anankiray efa taona maro tsy mety mahita fiovana fa ny herin'ilay ten'Andriamanitra izay nentina izay misy fahasoavana sy le hoe fahafahana mahazo fahatongavan-tsaina dia ampy hanova zavatra maro. Azay mazava-dehibe ny tsara anatrehantsika satria afa mihitsy ianao mandrea toy izay tantaraina ary amin'izay ianao afaka mamandray ianao manokana anjara kasika ianao manokana avy amin'Andriamanitra izay. Amin'ny ty herinandro ty manomboka ny Tanjombato. Ny fotoana ny Tanjombato tamin'ny herinandro moa izany mbola tsy nanomboka fa mbola niaraka tao amin'ny Rex fa amin'ity herinandro ty ohatra raha-pitso talata zany dia efa manomboka ny Tanjombato talata amin'ny 12 sasany dia larobia amin'ny 2 sasany ny zoma amin'ny 12 sasany dia mety raha lavitra anao ny any amin'ny Rex sady mety koa hoe ariva le any amin'ny Rex mety ny ohatra ny Tanjombato iny dia mieritreritra hoe raha amin'ina sasany mirava dia mandeha mody so dia alina loatra ka iny Tanjombato nefa misy fotoana koa amin'ny atoandro indray sady mety eny akaiky ny faritra misy anao manareo akeny Itô sy Avelo Apitatafika na tsy fantatro hoe anosa sy akaiky sy ny faritra rehetra zany tena tenako izany dia zao mampirisika antsika ataovy izay ahatongavanao fa tena novan'ny fiainanao ireto fotoam-bavaka reto. Mahafinaritra moa bishop dia mitoetsika amin'ity herinandro ity ary raha-pitso talata dia efa manomboka koa na ny Rex na Tanjombato moa zany araka efa nilazaina teo mampirisika anao izay ho avy mampirisika anao satria raha ohatra izay ny ilazako azy raha mamela iteny izao bishop raha toa Andriamanitra tianao zavatra amin'ny fiainanao raha-pitso nahoana hevitra indray ho afaka ray volana raha toa misy zavatra tian'Andriamanitra ho araraka amin'ny fiainanao afaka tranga amin'ny fiainanao amin'ity herinandro ity nahoana mbola endrasana indray amin'ny farantaona ka fotoana mety zao izay afaka mety ahafahanao mahita fiovana ngeza be miainga amin'ny ten'Andriamanitra indrindrany izay teny amin'ny Baiboly moa araka ny bokin'ny Asa Apôstôly hoe io teny fahasoavana io no mamea antsika lova ary manangana ny fiainantsika. Kina zany na rava ary fiainanao na be dia be na zavatra mety tsy azoazonao amin'ny fiainana no nitranga zavatra maro samihafa misy teny fahasoavana ampy hanangana indray ny fiainanao sy amenao lova tsara ao amin'Andriamanitra. Raha ohatra isika ny mandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia tsy sarotra
betsaka ny olona miteny hoe tena firitaona vavahako fa tsy mety miova fiainako trandray raha kivy misy ohatry ny zakako tsony ny olona de kivy izy tsy hoe kory lasa nandena nombo sampy izy kotsiko hoe lasa nandena ngalatra no zavatra ratsy fa de tsy mivavaka fotsiny-tsotro zao fotsiny izy fa de toizany eny fotsiny fiainany miaraka amin'ny adsainy sy izy rehetra manipotra anazy sy ny pression so ny zavatra tena amiko anao hoe raha ohatra tsika ka tena mila an'Andriamanitra tsy sarotra le mandray zavatra avy amin'Andriamanitra tena tsy sarotra ny filazany tsara de herin'Andriamanitra ho any zay rehetra milo zany hoe ny andrasan'Andriamanitra amintsika de finoana eto nefa mifantena be ahoana moa nafahanao manana finoana tsisy fomba ny finoana ngetsy resaka famoroporonana sara eny anaty na hoe fananana fisainana pozitiva tsara na hoe tanjatsaina be hoe zarangatsy maintsy ohatran'izao hoe ny finoana tsy mokondoha tsy tanjatsaina tsy teny tsara na hoe parole positive ny finoana de miainga voalohany indrindra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka arakaraky ny andraisanao an'le teny iny teny iny de rano fanasana manadio ny anatinao any ary mamenao fomba fijery vaovao de amin'ny fotoana miakatra ny finoana rehefa amin'ny tenin'Andriamanitra ianao satria le teny iny mampita finoana anatinao dia amin'izay fotoana izay afaka mandray zavatra avy amin'ny tompo ianao marina loatra bishop satria ao anatin'ny teny iny areo moa indraindray ny olona mieritreritra sy teny iny koa ve de mahatonga ino fa mahafinaritra be bishop amin'ny boky ny tantaran'ny Genesis ao zay rehefa tamin'ny fotoana Isaka rehefa nitsodrano ny zanany de rehefa tamin'ny fotoana moa fa tsika tsara fa rehefa tonga amin'ny fotoana hitsofandrano de nisy anankiray le zandriny nieritreritra aka le tsodrano le zokiny de nataony tamin'ny fomba ohatrany hoe tsy de tsara le izy fa le teboka mahafinaritra ao anatin'le izy de hoe rehefa tonga voaloha le zandriny de lasa daholo ny tsodrano izy omeko anao ny andro lanitra ny tsirony tany anompo anao ny rahalahinao ny tsara indrindra navoaka ny daholo ny matavy rehetra rehefa lasa mihitsy le anankiray tonga am'izay le tompon'le tokony andray le tsodrano toy izy Isaka izy andray zao de za le sao zanako tokony tsofinao rano taitra be teo Isaka fa ahoana ary fiza le ray teo ary eto ny teboka mahafinaritra ao anatin'le tantara hoe ozy izy hoe mitsofo rano akaiky angainao tsy manana tsodrano-tsony toy izy hoe tsy manana tsony efa nataoko sy ny tahiko izy hoe ho tomponao zany hoe tamin'ny alalan'ny teny zany nentin'ny Isaka nampitsimbadika ny tantaran'izy roa hoe enao manompo azy de enao mpanompo zany hoe ohatrany hoe fijery azy zany de satria reto mbola reto zokiny ray reto zandriny ray fa tamin'ny alalan'ny teny de niova ny tantara ary fatatsika tsara fa iny tenin'ny Isaka zay nitsofa ny rano ny Jakoba iny namaritra ny toy ny hoavin'izy mirahalahy rehefa taty arina satria lasa ny Jakoba fitahina Jakoba ny ala tao trano dadany fatatsika tsara fa tsy nitondry inona nge toekory nitondra tonga de ondry izy ohatrany fa nitsoaka ny esao ary nataony fa teny ny entiny ary efa natsimbadika le teny ny fiainany tamin'ny alalan'ny tenin'ny Isaka hoe enao tahina enao lasa lehibe lasa manompo anao ny rahalahy ary eto mazava-dehibe ny andraisantsika an'le teny ozy izy tsika bishop satria ny teny izay raisinao io ampiamadika sy ampitsambadika ambany ambony ny fiainanao afaka amadika mihitsy ny tantaranao fa tsy resaka teny enona fotsiny izy fa teny izay misy fahasoavana sera ampianovany zavatra rehetra rehefa mandray tenin'Andriamanitra isika ny olona koa indraindray de hoe izy manaiky ihany ny saina anankiray manaiky hoe marina zany fa ny saina anankiray miteny ao anatiny eny fantatro Andriamanitra manasitrana koa raha manasitrana koa ary nefa izy ko niara antsitrany fantatro Andriamanitra fa mitafa koa nahoana ary fiainako mbola ohatra zao hoe miady ao anatiny io ny sainy mandray le teny izy ohatrany hoe mirépondre ny fanahany hoe mamaly le teny hoe tena zany noho izy fa saindre miteny hoe ka nahoana nefa zao zany hoe ny tena marina de zao na de ambara aminao aza ny teny Andriamanitra kanefa kosa ianao tsy vonony anova ny fisainanao ino moa natao manova fisainana manaiky an'le teny ary mandray an'le teny hoe izay tokoa noho izy satria zay no voalazam-baiboly rehefa manao ohatran'izay tsika de afaka mahita ny zavatra tsara le tena sitrapon'Andriamanitra marina ao atsika ozy izy amin'ny teny frantsay hoe le zavatra agréable misy fiainan'ny olona nge fa désagréable zany hoe tena tsisy lavana anazy de azafady amin'ny fomba fiteniko tsy de tena hoe misy raisina tsony zany tena hoe tena mahasosotra manahirina mandreraka mianao anatin'ilay izy fa raha te hita zavatra tsara isika tena hoe zavatra tena mety ary mahafinaritra dia any amin'ny saintsika ihany koa no mila miova fa ndraindray mifanahintsika tena manaiky ale izy fa saintsika indraindray be ady hevitra loatra ary tia ny zavatra hitako matetika ny olona be ady hevitra loatra de matetika tsy mety mahita zavatra mitranga ny olona tia mampiasa saina be loatra hoe
tsy hoe tsy mampiasa saina akorytsika fotriny hoe zay tonga rehetra dia antaniny da ahoana efa zao de ahoana efa zao mety tena ka tsy antany kosa ary ve le olona ka eno tsara rehefa ny minitra resy lahatra ny fananao de mila mianatra aingany ianao mamerimberina an'le teny mba anekeny ny sainao an'le izy zany hoe manao auto suggestion ianao miresaka amin'ny tenanao ianao mandrapatonga ny sainao manaiky le zavatra ekeny ny fananao ka rehefa ekeny ny fananao le izy ka ekeny ny sainao tonga anankiray ianao sy ny fananao ny sainao sy ny fananao amin'ny minitra iny mora sady aingana be ny ahafahanao mihetsika amin'le teny ary mahita vokatra tsona zany bishop de ohatrany tokony mila ohatrany zaza ianao rehefa mandray ten'Andriamanitra satria ny zaza ihany mora manaiky information ndray moa zay le teneninao zay hoe ndraindray le saina io moa na ny mpianatra tratrakely an'izay bishop rehefa tafotoana moa ianao nitony an'ity teny ity tamin'ny herinandro hoe amin'ny fomba ahoana moa Jesosy teny tamin'ny mpianatra hoe fokiso ny olona fokiso olona io nefa tsy olona ray tsy olona roa na fianakaviana ray na fianakaviana roa na mety hoe fianakaviana mety dimanjato fa efa olona efa 10,000 mbola tsy mikonty ao anatin'izay ny vehivavy sy ny zaza de Jesosy hoe fokiso ireo marina loatra ny teny mpianatra hoe fomba ahoana kosa ny amikisana andreo fa aleo ody ihany izy de samy mitady ny hany ihany fa Jesosy ny teny hoe fokiso ireo zay voasaina mody de nandrapatonga an'izy ireo netrehitra hoe tsy possible zany satria raha olona maha-olona anao miresona ka navoaka daholo ary ny vola ao anatin'ny kitapom-bola raha ohatra hoe nirakitra ao anatin'ny fiangonana tamin'ny andro Jesosy tsy possible le izy ary eto rehefa tamin'ny fotoana amin'izay moa rehefa nisy le vahaolana kely zay nety le tovolahy hoe ty mofo 10 sy azan-drano roa amin'ny saina maha-olona ary raha mieritreritra tsara ianao tsy mitombona mihitsy n'le zavatra kanefa ny eo indrindra ny tepika satria raha amin'ny saina maha-olona ny mofo 10 sy ny azan-drano roa tsy possible azaka mihitsy na ataonao formule matematika na ataonao formule ohatrany ahoana na ataontsika hoe tsy mibihana kely isaky ny olona tsy possible zany nefa ny eo indrindra ne rehefa Jesosy miteny fokisana ny olona de tsy maintsy voky ny olona mandrapatonga n'le mofo 10 sy azan-drano roa sady afaka moky ny olona rehetra mbola misy famerina satria zay angony daholo zay rehetra sisa tsy lany ary eo no mahatonga antsika hoe mila tahaka ny zaza na de tsy zaka ny saintsika sy ny raisonnementsika ary le zavatra tenen'Andriamanitra indraindray zay man'Andriamanitra ny Andriamanitra zay lazainy tsy maintsy ainy atao ny zavatra anankiray isan'ny nampianariko tamin'ny herinandro hoe raha te azo fahasoavana bebe kokoa ianao de mila manitry tena ny manitry tena tsy egalina fanambany tena ke za kakana sy lavenina vovoka ratsy lohany amin'ny mpanota tsy mendrika tompo sy tokony anonona ny anaranao akory de tsika mietrehitra hoe zany natao hoe fanetretena tsy fanambany tena ny anaran'izany fa tsy fanetretena hoy Baiboly maneken'Andriamanitra de toeriny devoly de andositra anareo izy manetre teny eo ambany tana maheriny de anandratra anareo izy fa Andriamanitra manohatra ny mpiavonavana ary manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny manetry tena ohatrany ahoana na tonga ilay fahasoavana hitomby eo amin'ny fiainan'ilay olona amin'ny alalan'ny fanetretenany inona natao hoe fanetretenany ohatra tsotra be ao anaty Baiboly hoy ny ten'Andriamanitra aoka zay kely hery ihika hoe mahery ahako zany hoe enao zany tena renao mihitsy hoe reraka faible zany tena tsy ao mihitsy ahako mety reraka ny saina reraka ny vatana ianao kely hery iny toy izy Andriamanitra aoka ianao anao hoe mahery ahako mila mihika mihitsy zany hoe mahery ahako ny olona nefa rehefa faible matetika vao ma izy manamafy ny faherahana fa reraka ako mbola miteny hoe mihika manina koa sy mametreretinareo olona efa reka mbola sena hoe mahery ahoana nareo fa tsy mametrerety efa vizana le olona kanefa ny fitenenanao an'izany hoe ka za efa reraka nefa Andriamanitra miteny mitenena mafy hoe mahery de anao tsy mety fotsy izy anao hoe ka za reraka zay toe-ponao zay no antsona hoe avinavina mety ozy izy anao tsy avinavina zany fa milaza marina ka reraka reako efa reraka mbola ivazavaza indray nefa zay no antsona hoe avinavina fa ny fanetretena de zao ekenao le tenenin'Andriamanitra ekenao hoy izy Andriamanitra reraka ianao aoka ianao anao mafy hoe mahery ahako de amin'ny fotoananao manao hoe mahery ahako vereny mafy ihany mahery ahako amin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra nge malala fa tena vizana tokoa ianao tena reraka ianao fa saingy zao ampianarina ianao anaiky azy de ny fomba menanao an'le fahasoavana toy izy teneny hoe mahery de amin'ny fotoananao miteny hoe mahery de ny zavatra mitranga omeny fahasoavana ianao de ny zavatra mitranga rehefa aveo lasa tonga mahery tokoa ianao amin'ny fomba tsy ianao manazava azy nefa ianao voareraka teo iny
no ninny no le fahasoavana midina any aminao dia tahaka zany koa hoe raha mahantra ianao na sahirana ianao dia ozy izy Korinthiana 4:9 fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo fa na dia nanankarenana izy na dia nanankarena izy dia tonga malahelo mba hampanankarenanareo ny alahelony dinona tokony ataonao mila miteny zany ianao avy amin'ny finoana hoe manankarena ako ianao nefa sahirana ianao tsy manambola fa izy inareo nke mahafantatra fa Jesosy ozy izy nanankarena fa tonga nalahelo zany hoe tonga nahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ka ny fanetretena tsy fitenenana hoe sahirana tsy manambola tsy takontsony zay atao leo be fiainako te hamony tena te handeha itsokanareo mianakavy te ala amin'ny tany tsy misy olona leo be anareo sasady nananana be da be tsy zany ny tokony atao fa amlenao sahirana iny mihitsy mila miteny ianao manankarena mety itenao zany ve tsy mandaingy zany mihitsy nefa le izy satria amin'ny fotoananao manaiky an'Andriamanitra dia ozy izy omeny fahasoavana bebe kokoa ianao tanao ny lalan'Andriamanitra tsy mba lalantsika ary ny fieviny tsy fievitsika fa raha tsika zany fomba fanaon'Andriamanitra zavatra zany filala zany fieviny sy lalany zany dia afaka ahita fahasoavana bebe kokoa ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra eto ny tiako atongavana amin'izany rehetrarehetra zany hoy aho tamin'ny voalohany teo hoe tsy sarotra le mandray zavatra fa amin'Andriamanitra fa raha ataontsika izay nataon'ny olona tao anaty baiboly dia afaka ahita ny vokatra izay hitan'ny olona tao anaty baibolyntsika satria nahoana valiny dia tsotra be satria tsy miova Andriamanitra nge tsy miova tsy hoe tsy hoe ndreky te amiko ty tsy misy telefônina dia androany izy ohatra hoe te antso numéro anankiray izy dia atsonona izy raha pisy ndre te antso izy dia ofaindreny fomba fanaovana azy tsy composena tsony le numéro fa miteny fotsiny ray izy tsy miovaova be ohatra zany Andriamanitra fa rehefa miteny izy hoe ametrao tana marary dia ho sitrany reny rehefa mametra tanao dia sitrana foana ny marary rehefa miteny Andriamanitra lazao hoe mahery dia fotoanao miteny hoe mahery dia mahery koa foanao tsy miova Andriamanitra tena constant be ohatra zany mihitsy Andriamanitra zany hoe ny important ny zava-dehibe zany dia zao mila fatarina ohatra ny ahoana ary ny fanaon'Andriamanitra dia inona ny anjarako anatin'izy dia inona ny anjaran'Andriamanitra dia rehefa ataoko le anjarako dia ataon'Andriamanitra le anazy zay fotsiny le izy tsotra be ohatran'izany le miaraka amin'Andriamanitra misy olona ndraindray te compliqué an'Andriamanitra rehefa mitory-tena amin'ny resaka dia ohatrany hoe tiana asarotiny zany Andriamanitra tsy sarotra be ohatra zany mbola tsy nahita fagakanao atao anaty baiboly ka sarotra be ny fomba natongava le izy tsotra kely daholo le izy araka ny fa hoe ataonao le izy dia tena ohatry ny zavatra rehetra azo atao le izy fa tsy zavatra tsy azo atao zany dia tahak'izay hoe raha ataontsika le nataon'ny olona tao anaty baiboly dia ho hitantsika le vokatra izay nomen'Andriamanitra ny olona tao anaty baiboly ka inona nataonao tao anaty baiboly tamin'ny fotoana ny olona marary isaina amin'ny ratsan-tanana zany Jesosy nakany an-tranon'olona zany fa ny olona foana nandeha nakany amin'izay misy azy niazakazaka tany amin'izay misy azy ry zaka io sy niazakazaka dia niankaviavy le vehivavy na 12 taona nandeha nisisika mandra-pakasika ny an' Jesosy ny olona tamin'ny tanankiray nitomany mihitsy ny angavy mihitsy aleo zay mba hanindry ny somona viavin-dambanao batain'ny olona marary dia nentin'ny olona tany amin'i Jesosy zany hoe raha te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia anjarany koa zao ny manapa-kevitra tongava ny an-tranon'Andriamanitra makanesa any amin'le misy an'le tenin'Andriamanitra makanesa any amin'le toerana misy an'le fahasoavana sosotra tongava ny an-tranon'Andriamanitra dia ao ianao afaka makasika an'Andriamanitra ao ianao afaka mandray reo zavatra izay efa nomanin'Andriamanitra mety tenanga fa moa tsy afaka hoe atehatra fotsiny zay nentina mbavaka ka le fotoam-bavaka any am-piangonana fa tsy any an-tranontsika zay no mahatonga ny amanasanao raha makany am-piangonana ianao amin'ny fotoana manao ohatra nataon'ny olona ianao any hoe ary Jesosy no mitory tena ary le zavatra ohatra zao no mitranga dia mila makany ianao io nge ny hôpitaly nge misy misy neny amin'ny Girarobika misy neny be felatanana misy Bedaberina Antananarivo fa raha marany ohatsy afaka azonao atao mianjo dokotera makany an-trano fa ny minitra ny dokotera miteny hoe mila miditra hôpitaly ianao tsy afaka iteny hoe batao aty an-trano eny hôpitaly fa tsy maintsy ianao no makany exact ohatra izay mihitsy koa tokony atao amin'ny fotoana tonga aminao ohatra zao ny fanasana satria ianao mila vahaolana na mila fiovana te ahitan'Andriamanitra hikarakaranao tsy mijanona fotsiny any an-trano no tokony atao ataovy le tokony atao ohatra nataon'ny olona makanesa any amin'le toerana tian'Andriamanitra hitahinanao dia ho hitanao tsara fa afaka hita zay zavatra ampanantenan'Andriamanitra ianao marina loatra bishop reto tsika averina ihany ny fanasana hoe manana fotoana lehibentsika miavaka amin'ity volan'ity bishop ao anatin'ity ray volana mety izay anasantsika mpijery-tsaina amin'ity loha hevitra mafonja sady mahafinaritra ity hoe avelao atidiko izay rehetra ilainao
ty fotoana ty moa zany a efa rapitsika dia efa mitoy avetrano anatin'ny fotoana izy satria efa nanomboka iketsika ny herinandro ka rapitso aza tonoana etsy amin'iraiky sandohana lakely manomboka amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 9 sasany ny fotoanantsika dia avy eo ny alarobia pitson'iny ihany ny alakamisy ary afaka moa ny fotoana amin'ny herinandro ty bishop izay izy vavaka maro raha toa moa ianao mety hoe manana projet manokana izay tiana hoentina ny atrehan'Andriamanitra tsara dia izao dia homano ny projet anao satria izay ny tenin'ny baiboly akino amin'ny Jehovah ny lalanao dia atao tanteraka mino zahay fa ho tanterahan'Andriamanitra ny projet anao ary tsara ianao dia izao dia efa sorato le zavatra mba hahafahanao miomana amin'izay fahatanteran'izay amin'ny alakamisy zay amin'ny alakamisy zay projet rehetra ny soratanao hoe tetikasy natao hoe projet tsy hoe mba hahazo asa tsy izany natao hoe projet vinaviny tetikasa soratana hoe zao no tiako atao dia manoratra ianao manoratra vinavinanao rehetrarehetra ianao arak'izay mba fahaizanao anazy fa tsy hoe vinavinako zao hanambady dia izay ny soratana any fa soratana mazava mihitsy le tetikasa rehetra ohatra indreny manao azafady amin'ny tena ampisaika hoe business plan raha sendra hainao fa raha tsy mahay an'izany ianao ahoana fotsiny mba tetikasa anao soraty mazava amin'ny projet anao dia eto amin'ny alakamisy amin'ny 5 sasany arivo ao am'raiksy na ohatra hoe alakamisy fa tsy hoe na amin'ny lakamisy zao raha ohatra hoe misy fanakaviana tianao entina mbavaka vady olontiana zanaka ray aman-dreny mpiray-tampo tianao entina mbavaka dia tongava amin'ny talata zao raha pitso talata zany talata amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny raiksy fa hivavaka sika ho andreo olona tianao entina mbavaka raha ohatra moa ka tsy afaka makany le olona dia eto fotsiny sariny aloha ozy anao fa atao inany fotsiny sary eto fotsiny aloha dia rehefa amin'ny fotsiny tsika mihaino tenin'Andriamanitra dia hivavaka tsika ho an'le olona zany hoe talata tsika hivavaka ho andreo olona tianao entina mbavaka larobia tsika mizavatra anankiray ho entsika mbavaka lakamisy ndray tsika ho entsika mbavaka indray ny projet anao dia zavatra ho ataontsika fa isaky ny fotoam-bavaka rehetra atrehanao dia hitaherin'Andriamanitra goavany ianao iny tanjom-batonay talata amin'ny 12 sasany larobia amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 2 ora amin'ny 12 ora sy sasany ny alady moa tsika zadona fa mana fotoana miavaka amin'ny alady tsika bishop hivavaka manokana ho an'ny olona moa ho an'ny olona izay maniry te hiteraka tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ianao hatramin'izay mety hoe momba mihitsy ve mifilazan'ny dokotera sa hoe tsy mety niteraka noho ny antony maro samihafa tongafa azo antoka fa hikasika anao Andriamanitra tsy voatery hoe momba le olona fa misy olona tena tsy momba mihitsy na scientifiquement parlant tsy momba fa tsy mety mahazo aza fotsiny tsotro zao misy olona afajaza foana fa milady ariva na ny am'raiky sy naritsana tanjom-bato dia hivavaka ho an'izay olona rehetra mangetaeta hanina zanak'izay fa fitahina avy amin'i Jehovah ary lova avy amin'i Jehovah ny taranaka lady ariva amin'ny 2 ora sasany maraina moa zany efa amin'ny 9 amin'ny 7 sasany amin'ny 9 sasany amin'ny 7 amin'ny 10 sasany dia amin'ny 2 sasany ariva amin'ny 2 sasany ny tanjom-bato indray raiky azafady shaina tanjom-bato amin'ny 9 sasany amin'ny 8 sasany amin'ny 10 sasany dia ariva amin'ny 2 ora sasany tongava mananjary sady Pentecôte io hiavaka amin'ny fotoana ary mino fa maritra zavatra be dia be indray amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay moa fandarantsika bishop satria efa madiva farana ny fandarantsika fa dia mametraka veloma mahafinaritra anao indray zahay tomoa fa soahana